Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asa amin'ny fofeno fifaliana indray no hiarabako atsika menakavy fifaliana ho any mba hitondra fampahianarana kely indray fampaherezana ary ampanetretena no iarako amintsika menakavy eto tombotsoa manokana mba izarako ny sitrapon'Andriamanitra amintsika eto satria raha ny fahaizana sy ny diplôma ohatra tsy dia mba nanana an'izany ny tena raha ny hoe fiaviana ihany koa anisan'ny olona tsy dia tsara ny fiaviana raha ny zavatra nanana tsy dia tsara noho iza fa matomba mitsangana eto manoloana an'ity micro ty dia mahatsapa loatra ny tenako hoe fahasoavan'Andriamanitra zany ary zany no iderako mandrakariva ny tompo ary isorako mandrakariva an'Andriamanitra satria fahasoavan'Andriamanitra no natozao aho ary afahako mba mitory sy minjara ny afatr'Andriamanitra amintsika menakavy araka nambarako teo dia mifanetretena tokoa satria tsy mahay noho ianareo akory raha mitsangana eto ary tsy tsara noho ianareo ihany koa tsy lehibe noho ianareo ihany koa fa nisan'ny tena bitika ary tsy mendrika ara fa ny tompony naniraka ho eto dia ho tanterahana mpitiavana ny asan'ny tompo ivavaka isika tompoka mankasiraka indrindra raha eo noho ny aben'ny famindram-pona sy ny fitiavanao afaka izay anatra indray ny teninao afaka izay no andray zavatra lehibe avy aminao mitenena tompo ampianaro ndray reto olona ireto ampianaro reto raha lasainambavy reto ampianaro izay ny sitraponao satria fantatra fa ny sitraponao ihany no atafavoakanay amin'izao fiainana izao be loatra ny fandrika eto ambonin'ny tany be loatra ny fitaka nefa mino fa ianao lay miaro anay ary ianao lay mametraka balizy mba tonga ny tsy ho latsaka ny naty antsana fa tonga nay ho tafavoaka miaraka aminao misaotra tompo amen ampianatra anao androany mahazava-dehibe ny hoe fahamarinana ny mahazava-dehibe ny fijoroana amin'ny fahamarinana atao amin'ny oabolana toko faefatra no vakiko andininy fahenina amby roapolo dia isy zavatra maromaro hoe inona ny tombotsoa ho raisin'ny olona rehefa mandeha amin'ny fahamarinana izy inona ny tombotsoa azony andininy fahenina amby roapolo manao hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra averiko indray mandeha ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra androany aho tia mpianatra antsika menakavy ny teboka vitsivitsy hoe inona ny mahazava-dehibe an'le hoe mandeha amin'ny fahamarinana inona ny tombotsoa azonao raha mandeha amin'ny fahamarinana ianao ary inona ny voka-dratsy mety hitranga raha mandeha amin'ny tsy fahamarinana ny olona iray teboka voalohany dozy izy ny voalazan'ny baiboly eto manao hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra rehefa mandeha amin'ny tsy fahamarinana ny olona kiray androany rehefa mandeha amin'ny lalana tsy dia mahitsy loatra na miolakolaka ny olona ray androany dia mety mahita tombotsoa izy mahita tombotsoa izy rehefa manao ny tsy marina androany ao anatin'ny herinandro ao anatin'ny volana vitsivitsy dia mety ahita tombotsoa izy vokatry ny tsy fahamarinana ataony fa na ho ela na ho aingana na ho ela na ho aingana rehefa mandeha amin'ny tsy fahamarinana ary tsy fahitsina ny olona iray dia anapoka azy zany
anapotika azy zany anapotika ny hoaviny zany tsy fahamarinana izany imbedabe nefa nahita lehilahy vosaringotry ny teniny ka nilaza manao hoe rehefa misy ankizy vavy tiany alaina vady dia miteny izy manao hoe za mbola tsy manambady za mbola tsy miteraka za mbola sososososao ary mieritseritra izy fa noho izay laingan'izay de ho azo ny vehivavy io ary dia ho alaminy io aoriana kely eo fa milamina foana io a fa ataony fotsiny aloha zay rahana amin'ny vehivavy io fa imbedabeany mahita lehilahy manomboka tsy hitantsony zay andaminana ny fiainany satria le vadiny etsy andaniny misikitra aminy ary le zanany koa tsy fony le zanany tsy fony fantatry ny vadiny avy eo ny adalana nataony le vehivavy anankiray kely koa nefa etsy andaniny misavoritaka aminy mety efa misaraka aminy mety misavatra be da be eo be voka hiteraka tsy hitatsony ary mety hitoro tampoka ihany koa azany ray aman-dreniny ankizy vavy kely io hitoro tampoka ary be da be ny lehilahy misaraka amin'ny vadiny de misoratra amina ankizy vavy kely satria hoe igadra raha vao tsy manambady an'io ary de manomboka misavoritaka ny fiainana any amboalohany ny tsy fahamarinana ao amboalohany ny fiolakolahana de ohatrany mahita tombontsoa zany volana vitsivitsy ohatrany hoe mety zany ohatrany hoe trotsy naninina fa ho hitanao fa nitoyany ao ariana kely eo ilainganao io de anapokanao ilainganao io ao ariana kely eo efa nahita lehilahy anankiray mpiara-miasa aminy misy vehivavy mpiara-miasa aminy io vehivavy io tsy vadiny fa mpiara-miasa fotsiny fa nisy afiera nataondry zareo de rehefa nisy afiera nataondry zareo dia miaraka eo zany ilay lehilahy sy ilay vehivavy mpiara-miasa aminy fa saingy izao anefany mba hampipoka tsara n'lay afiera mba hampandeha tsara n'lay afiera de ozy izy le vehivavy hoe aloha mbo ohatrany atao hoe vadiko ianao de am'izay mety tsara fa raha vao tsy vadiko ianao de lasa misy zavatra mikorotana de avokoa le lehilahy izy ny vadiko de tena mpivady zahay sao inona tateorina volana vitsivitsy tateorina navadiky le vehivavy daholo ny afiera rehetrarehetra lasany vola lasany tomobila lasany orinasa lasany marché niahaka teo le lehilahy nefa le lehilahy tena atodomikotrika ny zavatra rehetra fa vokatry ny laingy vokatry ny tsy fahamarinana hoe zay mpivady zao nivadika ny tantara rehefa tena nivadika le tantara vao tena vaky barara le lehilahy hoe zay eny ny tena marina tsy mpivady akory fa mba hafahana manatanteraka an'le afiera teo de ohatrany hoe mba mpivady zany zay ny tsy fahamarinana ry havana ny fiolakolahana ry havana de misy tombony androany ohatrany mahita vokatra ianao androany fa hipoka ianao rapitso hipoka ianao afaka volana vitsivitsy ahita problema ianao afaka fotoana vitsivitsy ary fa matotra amin'ny fiainanao rehefa manomboka tsy marina ny zavatra lazain'ny olona firifiry amin'ny lehilahy anankiray vehivavy no migadra any an-tany vokatry ny tsy fahamarinana miteny androany manao hoe za ohatraohatran'izao za DG an'izao za PDG ana orinasa ohatra zao ny tena marina nefa tsy nitsinona akory fa saingy hoe mba mety ny afiera rehefa mandange fa ny aty oarina afaka fotoana vitsivitsy afatotro le laingy afatotro le zavatra tenenina ary tsy afaka migadra mifampiritarita eny amin'ny tribonaly vokatry ny laingy ozy ny voalazan'ny baiboly eto ataovy marina ny alehan'ny tongotrao de ho voalamina ny alehanao rehetra raha lasiana bavy malala rehefa manao ny fahamarinana ianao androany mijoro amin'ny fahamarinana ianao androany ianao mijoro amin'ny fahamarinana de ohatrany maty antoka vetivety zany hoy hoe ohatrany maty antoka vetivety zany ozy ny olona nareo vendrana be nareo manko diso marina loatra de jereo nareo tsy mahazo ninina fa milaza marina loatra nareo de asiany olona nareo mety maty antoka kely eo anatina volana vitsivitsy ianao raha mijoro amin'ny marina fa saingy zao ny baiboly milaza fa ho voalamina ny alehanao rehetra zany hoe nitoy amin'ny fiainanao tsisy roiroy
tsisy problème, tsy isy ifamatipatitra aminao zany, tsy isy zavatra afaka anapotika anao zany, afaka ataona vitsivitsy, ilama lalanao rehetra rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Zay imbedabe no asain'ny olona mandaingy, ara-pianarin'olona mandainga indraindray, asain'ny olona hoe pasteur zao teneniny mba mody ataotsika an'izao hoe mba izao ny lazaitsika azy, aloha mba sitsika lainga kely. Non, tsy mitsofoka amin'izany aho. Satria fantatro loatra fa raha androany amandainga, androany mijoro tsy fahamarinana, ipoka io afaka ataona vitsivitsy, ipoka io afaka volana vitsivitsy, ary zany ho afatony, izany ho ravany, izany ho potehany, izany tsy mahazo ary androany na ny ariary, izany androany ary lazain'olona vendrana, izany androany ary lazain'olona fa tena nandra, androany mijoro amin'ny fahamarinana ary amin'ny fahitsina. Satria ny baiboly marina foana, ataovy marina ny alehany tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Zany hoe raha tianao ilamina ny lalanao aloha kely ao, ilamina ny lalanao afaka ataona vitsivitsy, ilamina ny zavatra ataonao, androany ianao dia mandamina azy, androany ianao mandeha amin'ny fahamarinana. Fa ireo olona fatra-piolakolaka, fatra-pandaingy, ahita problème na ny amin'ny patronao, na ny amin'ny olona manodidina anao, anapokanao zany aoriana kely ao, ny lainganao androany, na lainga kely io, na lainga be io, na lainga masina, na lainga tontonona, na lainga manahoana, dia hitondra olana ho anao ny vokatra zany, hitondra olana ho anao ny vokatra zany, hitondra problème ho anao ny vokatra ny tsy fahamarinana ataonao androany. Indray manko ry havanao ampiasanao, misy mpiara-miasa vitsivitsy, collègue miaraka ao, dia andao mba somary ahoditsika ty, atao an'izao sony mangalatsony kely tsika, dia tsika mpiara-miasa miara-manana an'izy io, dia hatramin'ny gardien, ny gardien mba mody manana kely fa ometsika kely zao million gardien, dia aza miditra amin'izany ianao, hipoka amin'izany ianao, migadra any tamora amin'izany ianao, mody men'olona 1,5 million ianao dia falery, mody men'olona 2 millions dia falery, dia miara mipetsapetsa ao anatin'ny tsy fahamarinana, higadra amin'izany ianao, mandehana foana amin'ny fahamarinana. Androany mety hoe mahitahita ianao, androany mety misy olona mifandray aminao, androany mety hoe mety ny olona rehetrarehetra mety hoe manao an'izany daholo ny ampiasana, fa ianao mijoro, ianao mijoro, ianao raha zanak'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amina fahitsina, alaminy no avinao, alaminy no avinao, alaminy no avinao, raha tsy tianao ny fampiritarita etsero. Fa zany ny problème ny olona mpangalabadin'olona, zany ny problème ny olona mpangalabadin'olona, meritreritra fa androany ohatra mety io, tsy olana io, tsisy mahita io, tsy maninony fa amboarina io, afaka analazay ihany mandamina io. Attention, mety misy zavatra ho voalaminao rapitso, fa mbedabe ny zavatra mety tsy ho voalaminao ao ambadiky ny tsy fahamarinana. Na any ampiasana, na ao atokantrano, na mifiresaka amin'ny vadinao, na mifiresaka amin'ny akonanao, alamino mandehana amin'ny fahamarinana. Raha tsy tianao ny ahita problème, raha tsy tianao ny ahita olana, mandehana mahitsy eo anatrehan'ny rafozanao, eo anatrehan'ny piraita-po aminao, eo anatrehan'ny fianakaviana, rehefa misy zavatra natao hifampizarana dia ataovy mahitsy, ataovy mahitsy, ataovy mahitsy, aza ty kely, aza ty kely. Fa ny mahatonga ny olona mandeha amin'ny tsy fahamarinana ny fitiava-kely mako ry havana. Ary izy tsy mahatsinjo hoe inona ny vokatra izy tirapitso. Androany angena mety mahazo 2 millions ary firifiry ny olona tratran'izany. Androany ohatra mahazo tombony 2 millions fa nangalatra moto halatra, nividy moto halatra, nividy PC halatra, nanao an'izao halatra. Androany ianao ohatra hoe nahazo tombony 2 millions fa rapitso ianao hipoka 200 millions. Rapitso ianao ahita problème 25 millions. Raha afaka pitso ianao ahita olana tsy voavahanao amina question ana 2 millions. Noho izany meza foana mahitsy. Ripiny malala. Nalazain'ny olona vendrana ary ianao, nalazain'ny olona hoe ambakaina ary ianao, nalazain'ny olona ary ianao fa tena hoe tena tsy ampisaina, diso marina loatra, mandehana foana marina, dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Tombontsoa voalohany zay, ny amin'ny hoavinao, miantoka ny hoavinao, ny fahasambaran'ny hoavinao, ny filaminan'ny hoavinao, ny fahamarinanao androany. Na amin'ny toeram-piasana, dia mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa, teboka faharoa, rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ny olona, dia mitombo ny fatokisan'ny olona azy.
lasa matoky anao ny olona rehefa mandeha amin'ny marina. Rehefa marina ny zavatra lazainao, marina zavatra teneninao. Zany foana ny any mahatonga na miteny an'ireny le olona ananany banky trosa reny, ka potika ny asany, potika ny tsenany. Dia zao ihany ny teneniko amin'ireo olo reny rehefa makany amin'ny banky ianao ka tsy tafaverina ny vola amin'ny banky, ndana lazao amin'ny marina. Zao ny nalany an'le vola, nampiasaiko ohatr'izao dia lany, nampiasaiko ohatr'izao dia tsy hitantsony, potika nisy ohatr'izao teneny fotsiny marina. Ny fahasahianao ilazany marina dia atonga ny olona rehetra atoky ianao raha pitso raha afaka pitso. Misy olona mankoriavana mandainga, misy olona tsy mahitsy, ary ny olona mandainga tsy mahitsy indray mandeha ianao no manao tsy fahamarinana, indray mandeha ianao mandeha amin'ny fiolakolana ary tsy mahitsy dia manomboka tsy atoky ianao tsony ny olona. Raha vao indray mandeha ianao no hitan'ny olona tsy marina dia manomboka tsy atoky ianao tsony ny olona. Fa rehefa hitan'ny olona ianao hoe marina hatramin'ny zavatra kely madinika indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra ianao mahitsy, anomboka atoky ianao ny olona. Mametsaka fatokisana, isin'ny fifatokisana, mahatonga anao ifamatotra amin'ny olona ary atonga ny olona ifamatotra aminao anatina fifampatokisana ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ndray andro misy tovolahy anankiray, tsy ny tena marina tsy hoe tovolahy izy ty fa tantara anankiray sendra mba hitako izy ty, hozaraiko aminao efa nisy fotoana tantaraiko amin'ity izy teto amin'ny télé. Indray andro nisy mpanjaka anankiray, io mpanjaka io dia tsy niteraka izy. Noho izany rehefa fantany hoe antitra izy, io mpanjaka io dia le mpanjaka marina ary mpanjaka mahitsy. Ary rehefa antitra izy dia novoriny ny tovolahy rehetra tao an-tanàna, ary nojerena hoe iza no tovolahy mba tokotokony ho mendrika ho mpanjaka, mba mendrimendrika ny ho mpanjaka. Dia nisy teo maromaro lahy amapolony teo asana 20 latsaka teo ngamba no tonga teo, ohatrohatr'izany sa 10 latsaka teo eo angamba. Ny olona tonga teo sélectionnena izy ireo dia tonga teo anoloan'ny mpanjaka hoe reto ry mpanjaka no hitanay fa tokony afaka andimby anao. Dia rehefa tonga teo anoloan'ny mpanjaka dia ozy ny mpanjaka mantsy azy, omeko voakatsaky nareo izy ambolenareo, ka ireo zay voakatsaka tena tsara faniry indrindra ary tena maniry indrindra ary tena tsara faniry indrindra dia izay no fidiko ho lasa mpanjaka andimby ahy. Ary dia nomen'ny mpanjaka tokoa ny voakatsaka, dia afaka andro vitsivitsy samy nanao zay ho afany daholo izy ireo namboly an'le katsaka. Afaka andro vitsivitsy dia ozy ny mpanjaka hoe eto aty amin'izay ary ho jereko ilay katsaka sy le voakatsaka nambolena. Dia tonga ny voalohany dia ny tantara teo manao hoe dia ozy ny mpanjaka ary to tena tsara ny ianao zany, ohatrany tena metimety tsara fa ahoana ny nataonao azy. Dia ozy ilay tovolahy manao hoe nasiako zezika kolokoloky isarinandro dia nitondrako maraina sy hariva dia io izy io hitanao io ry mpanjaka. Avy eo izy mpanjaka fa dia misaketsy ary aloha ianao zany. Tonga indray ny faharoa, tsy latsadatsaka izay koa le ravin'le katsaka fa mbola tsaratsara ihany koa. Dia ozy ny mpanjaka hoe ary ianao koa ohatrany teo tena tsara fa inona ny nataonao. Dia ozy izy ilay tovolahy hoe netiko nataoko teo amin'ny toerana azo masoandro tsara dia azona masoandro tsara dia nitondrako tsara dia nikarakaraiko tsara dia ohatr'izay dia natonga azy ohatrany tonga ny fahatelo, faefatra, fahadimy dia ohatr'izay daholo. Inona indray mba natao se mba natonga nyty tena mba namohatra ny ozy ny sasany hoe nasiako zezika tainomby dia nety tsara, ny sasany hoe tena nitady ny fomba rehetrarehetra mihitsy nampaniry azy. Tonga le zalahy ray farany izay tsy namoho, tsisy voniny ary tsisy raviny. Ozy izy mpanjaka ary maninona kosa ny ansena ohatrany tsy mbo nisy vokatra, maninona ny ansena tsy mbo nisy nininina, fa naninona fa ahoana no nanao ny tsy mbo namokatra. Dia tapitra meme daholo ny olona rehetrarehetra, meme daholo ny tovolahy rehetra. Dia zao ny tenin'le tovolahy, tapitra nataoko daholo ry mpanjaka ozy izy ny hevitra rehetrarehetra. Notondrahako, nataoko talaky masoandro, nasiko karazana zeziky,
nataoko navaiko tsara kanefa andrim-panjaka dia tsy mbo nentina niry mihitsy le anafadia gaga de tapaka ny tsinainy reto olo rehetra meme sady nanisy oetso zao nefa nytenin'ny mpanjaka ianao izy no tendreko ianao le tsy mamoy io ianao notendreko mpanjaka andimbia ianao no tendreko mpanjaka andimbia gaga daholo ny olona rehetra fa ahoana kosa fa maninona kosa de zao nytenin'ny mpanjaka reny voakatsaka nomeko anareo reny ozy izy de voakatsaka efa nampangotrahako reny efa nampangotrahako ary reny tsy maniry mandrak'izay zany nampandrina reny tsy maniry noho zany matony anareo reo maniry fosika daholo reo tsy sizy daholo reo tsy fahamarinana daholo reo fa le zalahy tiany mandeha amin'ny marina tiany nandeha mahitsy noho zany izy no tendreko mpanjaka rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao mijoro amin'ny fahitsina ianao de lasa miteraka fatokisana ho an'ny manodidina anao zany miteraka fatokisana ho amin'ny mpiara-miasa aminao zany lasa miteraka fatokisana ho amin'ny patron anao zany ny zavatra mahory ny olona eto ambonin'ny tany tompoko ny zavatra mahory ny firenena tsy ny olona manana diplôma ny olona manana diplôma be da be ny olona mahay politika be da be ny olona mahay miresaka be da be ny olona manam-pahaizana be da be ny olona teknisianina be da be fa ny olona mandeha amin'ny marina sy mahitsy vitsy ny olona mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsina ny tsisy eto amin'ny firenena eto amin'izao tontolo zao any ka ilaina izany ilaina ny olona mandeha marina ilaina ny olona mandeha mahitsy ilaina ny olona mandeha mazava fa ilaina eo amin'ny fiarahamonina zany ary tedaviny zany eo amin'ny fiarahamonina ny olona manam-pahaizana be da be eo amin'ny fiarahamonina be politika betsaka ny olona be resaka betsaka ny olona be diplôma sy teknisianina betsaka fa ny olona mandeha marina sy mahitsy vitsy any karaha misy olona marina mahitsy de hifampitedavana zany olo zany tedaviny zany olo zany ilainy zany olo zany atokisana zany olo zany ary be da be ny patron milliardaire tsy mitady olona mahay tsy mitady olona teknisianina tsy mitady olona manam-pahaizana fa mitady olona azo atokisana ve anao azo atokisana ve anao amin'ny fiainanao azo atokisana ve anao amin'ny toeram-piasana azo atokisana ve ianao raha ohatra ka miala amin'ny patronao an-trano ka ianao reriny ao an-trano ao tsisy azo atokisana ve anao tsisy zavatra very ary tsisy azo afaka mipika ao na de ao daholo ny vola amin'ny coffre misy vola any ambany fandriny misy vola any ambany ondana misy vola atsero afaka matoky anao ve amin'ny patronao fa tsisy vola very eo amin'ny kesina ny ariary ary raha ianao ny ao ndray andro any raha olona marina sy matoky ianao hovidina lafo ianao hovidina ny lafo ianao satria ho avy ny fotoana ho ametrahan'ny olona apetraky ny olona ao aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny fatokisana rehetra rehefa mandeha amin'ny marina ianao fa rehefa mandeha amin'ny tsy fahamarinana ianao avy any ambony any ianao no ahitsan'ny olona avy any amin'ny chef de service ianao no alatsaky ny olona directeur ianao no alatsaky ny olona satria ianao olona tsy matoky ilaina ny fahamarinana mahatonga ny olona hifampatoky aminao zany ny anisan'ny mahatonga ana mba mavita zavatra ny olona de soriko ny tompo zany hitan'ny olona ny fahitsina sy ny fahamarinana mba hijoronao ihany matoky ny olona mandefa vola ny olona RTL Money vola matoky ny olona manome anao vola ny olona 50 millions 100 millions 200 millions 400 millions matoky ny olona rehefa hitan'ny olona ianao hoe marina de fantatry ny olona fa raha metrahany zavatra ianao tsy angalatra noho izany rahalahy aza manaky an'ilay mpanahy ao anatin'ny fitiavakely androany aza manaky an'ilay mpanahy amina zavatra mandalo androany hoe raha androany any manao an'ity dia mahazo zao attention fa fandrika zany jereo foana no avinao miteraka fampatokisana ho amina lehibe ho amin'ny manodidina anao ny fahasahinao mijoro amin'ny marina sy mahitsy zany niteboka rehefaro ny tombontsoa ho azonao rehefa mijoro amin'ny marina sy mahitsy anao tsy vitanao ilamma ny alehanao rapitso ilamma ny dietongotsao rapitso tsy zay fotsiny ihany fa miteraka fatokisana ho amin'ny mpiara-miasa aminao sy manodidina anao fahamarinana teboka fahatelo farany ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa mijery ny tantaran'ny Joba ianao de ozy izy ao amin'ny Joba toko voalohany andininy voalohany manao hoe nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba no anarany ary marina sy mahitsy izany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy
marina sy mahitsy Joba ary ny fadiny ratsy natahotra n'Andriamanitra ary ny fadiny ratsy Joba rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra io ianao dia nisy fotoana i Joba nandalo olana nandalo fizahan-toetra maty ny zanany Folomena-da niletika ny fiainan'i Joba tao anaty problema rava ny fananany voan'ny aretina tany tapon-doha tany Paladi Joba narary ary nandatsa sy naneso azy ny olona rehetrarehetra nanenjika azy ny olona rehetra fa noho ny fahamarinan'ny Joba nefa noho ny fahitsiny Joba nefa ny problema fa afaka nanapotika ny Joba ny olana nanapotika azy ny zanany azo ny devoly novonoina fa noho ny fahamarinan'ny Joba Andriamanitra no nanangana azy Andriamanitra no nanangana azy tany amin'ny farany Andriamanitra nanangana azy tany amin'ny farany zany riavana anao anisan'ny tena tombotsoan'ny olona anankiray eo anatren'Andriamanitra tsy vitany hoe mahazo fampatokisana man'olona fotsiny ianao tsy vitany hoe ilamina ny alehanao fa ny tena tombotsoa lehibe mihitsy raha misy fotoana ianao menjera ozy ny voalaza amin'ny Baiboly lavo impito ny marina fa mbola tafarina ihany lavo impito ny marina fa mbola tafarina ihany ny olona rehefa mandeha mahitsy sy marina eo anatren'Andriamanitra mety midaraboka izy androany mijery izy androany potika izy androany latsain'olona izy androany iason'olona izy androany imezan'olona izy androany fa na hoe na oaingana Andriamanitra nangana ny lehilahy io anangana ny vehivavy io ho any amin'ny voninahitra faratapony rehefa mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ny olona dia alay-panamako amin'izao fotoana izao ary be da be mivavaka tsy ny olona tsy mivavaka ihany zary ny mampitandrina anahy ary tena mampitandrina antsika pino fa moramora kokoa ny itsarana ny mpanota moramora ny itsarana ny mpanota manao tsy fahamarinana moramora no itsarana an'ireo olona tsy mivavaka tsy matahotra n'Andriamanitra eo mandeha amin'ny tsy fahitsina no ianao mpivavaka no ianao mpanompon'Andriamanitra milaza azo pino milaza azo kristianina nefa miolakolaka sy mangalatra ary mandainga manao tsy rariny ho sarotra ny amalin'Andriamanitra anao ary enjana no amalin'Andriamanitra anao ianao miafina ao ambadiky le hoe mpivavaka dia konina miafina ao ambadiky ny anaran'Andriamanitra miafina ao ambadiky ny anaran'i Jesosy fialokalofanao ny anaran'i Jesosy fialokalofanao anaovanao zavatra ratsy fialokalofanao anaovana zavatra mampididozy ianao tianao ratsy fa miafina ao ambadiky ny anaran'i Jesosy tsy ho mora ny itsaran'Andriamanitra anao ndray andro any zany ny tena mpitandremako mafy mihitsy tandremo ripino aza mba miditra any amin'le hoe fisainan'ny olona any amin'ny fisainan'ny olona manko dia zao raha ohatra ka ny fanaraka taman'olona ianao zany ny fisainan'ny jentilisy ny fanaraka taman'olona ianao ka tsisy taratasy dia azonao ivadiany olona eo zany ny fisainany zao tontolo zao zany nga nisy taratasy ny fanaovantsika tsy rarahako toroio araha toriana za koa voniny attention fa raha pino ianao no manao an'izany ahita problème ianao na tsisy taratasy ario Andriamanitra vavolombelona tamin'ny zavatra nylazainao tamin'ny fifanarahana nataonao sa anao ve no mijoro mahitsy mijoro marina amin'ny fahamarinana na tsisy taratasy ara attention tsy mora no amalin'Andriamanitra ny pino moramora kokoa maivamaivana kokoa ny itsaran'Andriamanitra mpanota tsy manana an'Andriamanitra tsy tia lalan'Andriamanitra ka manao tsy fahamarinana za tsy miteny hoe afamaina reny tsy afamaina ny mpanota niza rehefa manao tsy fahamarinana fa maivamaivana kokoa noho ny hoe mpivavaka ianao miafinao ambadiky ny anaran'i Jesosy ianao ataonao fitaovana ny anarana kristianina ataonao fitaovana ny anaran'i Jesosy andengana anaovana halatra anaovana tsy rariny anaovana tsy fahitsiny andehanana amin'ny tsy fahamarinana attention tsy mivazivazy aminao Andriamanitra tsika manko mieritreritra an'izany indraindray nga iny nisy taratasy ny fanarahana azoko ivadiana izy na tsy omeko arany volany za mahitahita raha lasy sy anabavy mampitandrina anao ianao tsy mivazivazy amin'ny olo io fa mivadika amin'ny olo io Andriamanitra koa tsy mivazivazy aminao maninona ny anaran'Andriamanitra no entinao andengana no entinao isolokina
itonao anaovany ratsy ia any fenana ny ratsy ataonao ary mbedabe any mahita zavatra ohatr'izany mody miditra ao am-piangonana ny mpanao ratsy ankehitriny mody miara-miasa mody miseho mpivavaka fa ny tena kendray nisy lokisy na hoela na hoaingana rahalasina bavy ahita problème ianao ny vokatry ny tsy fahamarinanao tsy ho avelan'Andriamanitra afabela ianao mety ho afaka amin'ny olona io ianao satria olona io tsy hitory ianao mety ho afamaina ianao amin'ireo olona madinika reo amin'ireo olona kamboty reo zany ange amin'izao fotoana izao rehefa fatapatrao jerenao valeur an'le olona ino ny olona io aiza izy ohatrinona ny volany aizany any nangalaro ny taniny amboarina ny tanina tonga dia amboary any amin'ny domaine dia atsovy amin'izao tonga dia pio fotsiny fa tsy olana io kolokolo amin'ny mavitany io dia tonga dia ongatsika eo raha vatsika ny traniny attention so dia ahita problème amin'izany ianao ka any amin'ny zavatra tsy eritseretinao no kitian'Andriamanitra any amin'ny zanakao any amin'ny gotonao any amin'ny rainao any amin'ny prostatenao no kitian'Andriamanitra apiritra ny volanao atonga anao ianao nandeha tamin'ny tsy fahamarinana io sao dia amina accident ianao nge mieritreritra an'izany hoe tsisy Andriamanitra misy Andriamanitra aloha mijoro amin'ny fahamarinana foana za mino fa izay fampianarana androan'izay anoroana lalananao misy tombotsora lasana bavy mety ho maty antoka ianao androany raha mandeha amin'ny fahamarinana mety ho latsain'ny olona mety mezan'ny olona izy ny olona tena vendrana be mihitsy zany ho amin'ny mavoan'le mpivavaka zany miraikiraiky diso marina loatra marina zany avy aloha lazay ny olona miraikiraiky ianao androany fa ny tantaram-bola mitoy ny fiainana mbola mitoy ny fiainana mbola mitoy ny fiainana tsy heritaona ny fiainana tsy herinandro ny fiainana tsy telo volana raha mbola tsaiko ianao na firy taona mbola mety isy 10 taona mbola mety isy 80 taona no izany mampahery anao any fiainana mbola mitoy avy aloha ny tantara hitoy fa raha tianao ilamina ny hoavinao mandehana amin'ny fahamarinana na manao ny tsy marina daholo raha ry mpianatra malala tsy mila diplôma sandoka anao Andriamanitra hitady asa ianao dia diplôma sandoka anao ampiasainao raha nabavy aleo ianao tsy tafiditra miasa to zay mampiasa diplôma sandoka diplôma sandoka aza mitrisy any anatin'ny examen na tsy ho afaka baky ianao aza mitrisy aza mifraude na manao daholo ary ny ankizy rehetrarehetra ianao mandehana amin'ny fahitsina ny fahaizanao no ampiasao rehefa tsy afaka oko zao fa ao anatiny ianao tsy afaka io eo no hitahin'Andriamanitra anao efa nahita filoham-pirenena tsy nanana BPC akory fa lasa filoham-pirenena efa nahita filoham-pirenena tsy manana baka akory fa lasa filoham-pirenena tsy voatery anana baka plus 7 ianao vao lasa olona ambony mety ianao tsy afaka diplôma tsy manana diplôma io mihitsy eo no hitahin'Andriamanitra anao fa aza mangalatra ao ampiasana ao ampianarana ajanony ny mitrisy ajanony ny tsy fahamarinana diplôma sandoka mitady sujet alohan'ny fotoana inona sujet ivoaka ao non mandehana amin'ny fahamarinana ry tanora menara mandeha marina tsy mahitsy eo anatren'Andriamanitra raha to tavavoaka ianao aza mieritreritra fa misy diplôma ianao da tafita aza mieritreritra fa mahalala olona ianao da tafita aza mieritreritra misy vola dia ho tafita non mijoro amin'ny fahamarinana ijoba dia nijoro marina sy mahitsy ijoba dia lehilahy marina sy mahitsy nisy fotoana izy nandalo ady sarotra nandalo ady mamay ady mivaivay ary fizantoetra mivavay kanefa na hoela na hoaingana nanangana azy Andriamanitra vokatry ny fahamarinany vokatry ny fahitsiny nanangana azy Andriamanitra ny zavatra tsy vitan'ireo olona nandatsa azy ireo olona naneso azy ny zavatra tsy vitan'ny fianakaviany zavatra tsy vitan'ny fahaizany Andriamanitra nanatateraka azy tao anatin'ny fotoana fotsy mijoroa amin'ny marina ry pasteur isany ry mpitondra fivavahana ry mpino malala isany mijoroa amin'ny marina amarana ny toriteny aho androany dia nampianatra zavatra anankitelo anao mahakasika ny fahamarinana ny fijoronao amin'ny fahamarinana ny baiboly dia milaza hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia voalamina ny alehanao rehetra raha tianao ilamina ny toy amin'ny fiainanao androany menara mandeha amin'ny fahamarinana menara mandeha amin'ny fahitsiana zay ny teboka ray voalohany fandaminana ny ho avy
ianao raha anangana tokantrano, ianao raha mbola tanora ka tianao ilamina no avinao mandeha amin'ny marina, mianara mandeha amin'ny marina manomboka androany. Teboka faharoa nampianariko anao teo dia zao. Rehefa mandeha amin'ny marina sy mahitsy ianao dia mahatonga ny olona toky anao. Mahatonga ny fifampatokisana misy eo amin'ny vadinao. Mahatonga ny fifampatokisana, mahatonga ny lehibe ny olona ambony, ministra na tsy misy taratasy ara, mahatoky anao ny olona. Na tsisy taratasy ara, mahatoky anao ny olona. Ary azon'ny olona antoka fa inao tsy mivadika zany. Atoky anao ny olona rehetra rehefa mandeha amin'ny marina ianao. Ary teboka fahatelo farany, tontolo ara-panahy. Tsy amin'ny resaka fahatokisana antorasa amintsika ihany, fa Andriamanitra anangana anao. Mety isy fotoana ianao andalo ady, mety isy fotoana ianao andalo troso, mety isy fotoana mety ho enjery ianao, kanefa tadidio Andriamanitra manangana ny olona marina. Fa la vimpito ny marina nefa tafarina ihany. Andriamanitra no anangana anao. Na tsisy jery anao tsony ara ny direkteur anao, tsisy jery anao ny havanao, tsisy jery anao ny manodidina anao, tsisy mijery anao ny olona no asoavinao fa indray andro any, na tsisy irarahanao tsony aza ny olona fa ianao rery, Andriamanitra ijoro eo anilanao. Ijoro eo anilanao. Ijoro eo anilanao ary anangana anao Andriamanitra ho any amin'ny faratapony voninahitra. Ny fandresena famira-piratana ary valim-bavaka rehefa mijoro amin'ny marina sy mahitsy ianao. Ny tompo hitantsika hivavaka isika. Misaotra indrindra tompo, mino fa izany toroteny sy fampianarana androany zany dia nafahana indray andeha lavitra. Anao dingana goavana io fanimponanao. Resy lahatra izay fa tianay ianao. Mino tompo fa androany ianao dia nampianatra anay. Angatako ianao hivavaka raha lasaina bavy mitenena ny tompo. Ataovy mandeha amin'ny marina hoe, mifasahina hijoro amin'ny marina. Mifasahina hijoro amin'ny hitsiny. Samy mivavaka isory amiko tompo fa ny fiolakolary. Isory amiko ny tsy fahamarinana satria hitondra loza ho anao ny tsy fahamarinana orina kely ao. Hitondra problema mety tsy voavahanao ny tsy fahamarinana. Manake hijoro. Jesosy manake hijoro amin'ny sitraponao aho. Manake hijoro amin'ny teninao aho. Manake hijoro amin'ny fahamarinanao arayo. Satria fantatra fa marina ny Baiboly. Aza vela ho fatotry ny lainga sy ny tsy fahamarinana izay satria mitera-doza ho anay zany. Mitera-doza ho anay zany. Mitera-doza ho anay zany. Mino fa hotahinao reto vahoaka ireto. Makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombony tatsika menakavy afaka mbola mivavaka ianao rehefa avy eo. Na amin'ny dana mandohalika dia mitenena ny tompo. Ataovy marina ny alehan'ny tongotra. Ny zavatra tenen'ny vavako. Raha manana fiancé ianao ka misy olona lehilahy na vehivavy miaraka aminao. Raha mahantra kely ny ray aman-dreninao dia mitenenao amin'ny famahantra ny ray aman-dreninay hoe. Etsy amin'ny trano hazo itsy izay no mipetraka hoe. Ary ny tranonay reny ny varavarana amin'ny tolila reny. Fa aza bezesta hoe nentoanao indray ny lazainao fa mamanao. Piasa amin'ny fitsarana. Dia le vilany dadafaranareo indray ny lazainao ao izay mipetraka nefa vilany dadafaranareo nefa nareo tra amin'ny trano hazo etsy. Ndray andro any ampisaraka anao amin'ny olo tianao izay lainganao zay. Ampisaraka anao amin'ny fiancé anao zay ary hita olana amin'izany ianao. Raha anisan'ireny olona fatra-pandainga irenynao dia andana mibebaka. Ataovy mandeha mahitsy ninninona voka ny androany. Ninninona na mety hisaraka aminao daholo ary ny olona rehetra vokatry ny fahamarinana. Dia aleo hisaraka. Fa Andriamanitra anangana anao. Tana mivavaka. Mangata amin'ny tompo dia manova délivrance. Fonjeo a Jesosy efa teo afaka amin'ny tsy fahamarinana. Ny tompo hitantsika ny fandaram-potoana moa dia ho hitantsika eto ihany ny fandaram-potoana ho amin'ny manaraka. Mametraka mandram-peona mandram-pitafa veloma tompoka. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika. Anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Nandeha tsy mba asitra.